Ny atao hoe mino dia zavatra anankiray ohatry hoe zavatra azo tsapahitana ny finoana io. Zavatra ohatry hoe azo raisina mihitsy eo amin'ny tenany tsirairay avy. Zay nitakian'Andriamanitra satria moa ten'Andriamanitra hoe farasy amin'ny finoana tsy misy atao zona sitraka ao. Ary ny aparany azavady ary ankehitriny dia reto telo reto mitoetry dinoa izy finoana, fanampianana, dia fitiavana. Zay fa finoana foana ny miasa. Dia any amin'ny iza moa no maharesy zao tontolo izao afa-tsy izay mino. Finoana daholo zany, io zany ilay tezantsika, io zany ilay iainantsika isanandro finoana. Inona zavatra atao dia finoana. Finoana ahoana moa? Ary finoana izy dia avy amin'iny toroteny. Toroteny avy amin'iny tenin'ny Kristy. Zany hoe finoana zany izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ihany. Finoana zany izay ambarany tenin'Andriamanitra no marina. Jesosy rehefa niaraka tamin'ny mpianatra, dia mety Jesosy teny amin'ny rano. Zay mety Jesosy teny amin'ny ranomasina. Dia nisy tafio-drivotra mafy be. Safotofoton'ny sambo. Jesosy ozy izy natory. Raha jerentsika dia ohatrany hoe formation ve ilay izy sa hoe tena kiserasera. Raha jerena izy tena formation ny mpianatra mihitsy. Itsika izao koa tezain'Andriamanitra. Tsisy hoe mafy be zany. Nefa tsiny tsisy olona mafy be zany. Maiza. Hainao zany tena be finoana be. Ianao zany matanjaka be. Tsisy an'izany. Fa tezain'Andriamanitra tsy kelikely tsika ao amin'izay finoana izay. Azontsika tsara. Tezaina tsy kelikely mafia. Hainao zany. Minaranao mbola mino fanafirenao hoe tsy mino. Zana mafy tsy zany. Toetra ny zanak'Andriamanitra tsy mitsara. Tsy mifanenjika. Tsy mitsara hoe zay izy aloha fa tezaina kosa hoe zao no tenin'Andriamanitra. Azontsika tsara. Zay aloha izy. Tsy hainao tokoa mety tsy matsisy finoana izy fa oetin'ny saina be fotsiny dia tsy mihina dia raha maty izy dia ahoana. Azontsika tsara. Fa fitezana entsika. Fitezana. Tezainy tenin'Andriamanitra tsika. Rehefa noentina ny mpianatra nahita fakagana marobe. Nahita an'izany hoe rano navadika divay. Ny mpianatra nahita an'izany hoe mijamba nahiratra. Ny mpianatra nahita an'izany hoe nymona ny teny ny demonia nivoaka. Fa tsy hoe mino Jesosy dia mino azy. Tsy hoe mino be pasteur dia mino azy. Tsy izany. Fa arakaraky ny amakitsika ilay tenin'Andriamanitra. Arakaraky ny ifakazaratsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra hoe maty ny tena raha tsisy ny fanaozy izy. Zay ny tenatsika io maty rehefa miala ilay fanahy. Dia toy izany koa ny finoana maty rehefa tsisy asa. Fitezana ny finoana zany dia asa. Asa ahoana? Isanandro zany hoe dia ampiasaina tsikelikely foana. Inona mahazo anao zany na zavatra kely any dia ampiasaina foana ilay finoana tonga ilay izy ho vrena mahazo aina. Fa mety maty io. Mety maty mihitsy io. Maty ny tena izy raha tsisy ny fanahy. Toy izany koa ny finoana rehefa tsisy asa. Ny mpianatra nahita ny fagagana nataon'i Jesosy isanandro. Retareta ny finoana. Tena natoky. Tena nino. Fa leta Jesosy tena amin'ny rano ny mpianatra. Nahita ny fagagana maro samihafa. Noentina Jesosy tena amin'ny rano. Rehefa noentina tany amin'ny rano dia nandeha tafio-drivotra ny cyclone tonga tam'ilay toerana dia nahazo an'ny sambo. Sadaka zay ihany zandalo no tairina sa tsy ho tairina. Efa fantatra zareo ny résultat. Efa fantatra zareo zao no tsy maintsy azo mitsy. Mafy ny nahazo ny mpianatra. Efa fefiky ny rano azy izy tao anatin'ilay sambo. Dia Jesosy natory teo amin'ny ondana. Ohatra mampieritreritra dia hoe Jesosy matory ny rano ny sambo rehefa mifeny rano. Dia anao dia lemana tsy ho taitra. Za mahita fa tena formation ilay izy. Isy ondana kely tao ambioka. Jerena nisy rivotra. Izy koa misy olona tsy ho taitra ny tafio-drivotra dia tena loza toromaso iny. Cyclone nampiana. Isy olona hoe matory ianao saka avy be ny orana, tsy maintsy taitra ianao. Zany. Na misy tafio-drivotra mafy be, tsy maintsy taitra ianao. Ny mpianatra zany tena anao izay ho afaka. Ny Petera ataontsika hoe efa expert amin'izany hoe sambo zany. Manam-pahaizana amin'ny resaka hoe sambo zany. Fantany hariny trondro androany. Fantany hariny trondro androany. Rehefa amin'izao lera tsy hisy trondro eto. Zavatra mampieritreritra nefa tsy ilay fihevitry ny olo fa izay tezan'Andriamanitra. Tanteny tafio-drivotra, jery ihany ho foazana sa tsy ho foazana.
raha itentsika hoe ahoana mpianatra reo voataiza araky ny finoana avy reo zany tsy voataiza tena voataiza reo sa izy afaka iteny hoe tsy voataiza araky izany tena voataiza reo fa zavatra magaga dia ina tena lalana mpianatra hoe maty sika dia koa zany hoe fanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra raha nga zany ie tena mifanohatra fa tian'Andriamanitra nisy formation ampidirana anazy azontsika tsara hoe aizary rehefa mianatra amintsika le izy dia ahoana ary le zavatra mafy rehefa mianatra amintsika amin'izay dia ahoana ary azontsika tsara le miteny mora iza le finoana fa nareo mivavaka iza tsy mivavaka e azontsika tsara fa Andriamanitra manana fotoana ny entinao ampidirako amin'izao entinao zao formation anao mpianatra tena mety zavatra be tabe raha miracle zany tsika mety tena tantara ny vakitsika e tsy mariny zany histoire tantara ty vakitsika ty dia enotsika fa izy tena nahita maso mihitsy na io misy fotsifotsy be ny masony dia lasa nisy point maintimainty teo misy mandrika clé maina tena hoe tsy forotra tena hoe dia ina mitsakana teo nisy marena tena hita amin'ny masony mihitsy finoana tsy miorina amin'izany kosa fa tena tsy haiko tsony fa no tena nampidirina tany anaty rano amin'izay ndao aiza le zavatra hita ny zavatra hita zany indraindray ataontsika hoe mety mamitaka ihany fa Andriamanitra mahita no anatin'ny fo azontsika tsara nahita n'izany hoe tranovorona ny kasihana dia nanino dia nanina le zaza le tsakana tamin'ny maty nahita zavatra be tabe mpianatra fa tonga ny formation raha jerena zany mety mety hoe tefiry reny fanoentin'Andriamanitra hoentina tany amin'le rano rehefa nandeha tafodrivotra tsy maintsy mifoazana Jesosy foazana zany hoe Jesosy zany rehefa zavatra mafy mahazo antsika mety latsaka io finoana azontsika tsara mety latsaka io na iteny inona amin'n'alina rana iteny inona fa alao mamohany Jesosy fona tsy mihaino olona azontsika tsara tena isany tsy matahotra fa mpianatra ve lazaina hoe tsy natahotra aloha teny amin'le rano matoa ianao miteny hoe maty isika matahotra zay matahotra zay ary mbola toiziko fizaka ny fidy andreo mpianatra baiko avy any ambony faty any aloha Jesosy no fidy andreo misy dikany zany tsy olona tapaizany reo mpamoretra zany mpangalatra raha itsika ny vakitsika teo mpamoretra ino iza mpamoretra ny vakitsika teo matio navelan'ny teo ny etra laza izy nanaraka an' Jesosy finoana zany reo olona rehetrarehetra reo apaiko avy any ambony iarina ny fidinao satria raha mahitsika amin'ny apokalipsia misy anaran'ny apôstôly roambifolo any donc baiko avy any ambony zany dia magaga nefa ny hoe matysika finoana zany nohy tiako teny any mitsotra hoe mety matahotra kotsika ao anatin'ny zavatra mafy fa foaziny Jesosy azontsika tsara rehefa tena latsaka le finoana dia mandolia Jesosy ny resaka azontsika tsara rehefa tena hoe tena tapidalaka io tena hoe tena resy tsy anareo no mifidy any fa izany mifidy anareo mba hatonga anareo mandeha sy amo ary ino izy aretany vokatra reo tsy olona spesialy reo tsy anjely reo ny fidiana avy any ambony reo tsotasiny ema tafiditra tao anatin'ireo petery tsisy finoana reo fa tsy maintsy mitezay eo zay kotsika rehefa noentina teny amin'le rano tafidrivotra mafy be dia ahoanan'izay miteny Jesosy zany hoe Jesosy no miteny dia tsatra ny tafidrivotra dia avy eo amin'izay magaga hoe may fa nanonjandrano sy ny tafidrivotra manaiky azy zay nabary ny finoantsika totika amin'izay hoe Jesosy ny foazana Jesosy ny totiana Jesosy ny tanany mety latsaka mety miororontsika amin'ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao zay mahatonga an' Jesosy any amin'ny lioka varavefolo fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy resaka fitezanany finoana zavatra ohatr' izao no miseho io tenin'Andriamanitra io dia hoariko ohatr' izany foana ohatra ery amin'ny 5e étage misy olona anankiray isaoty dia misy olona fantatra hoe ty ambany io saoty fantatazako isaoty ianao zay tsy isaoty tsy possible voatatiny io any atsika tsara misaoty fantatazako ozy izy any fasina na fantatazako a atsika
trano ambany eo. Hitan'ny masona le olona io. Arsika tsara. So ty fatatazako. Da famadiantsika andray. Raha Jesosy tsy hitantsika no miteny so ty fatatazako. Zay nefa le tenin'Andriamanitra ohatr'izay daholo. Ohatr'izay daholo. Ianao miteny tatazana e. Ieko tsy hitanao izy dia mizany mivavanao. Zany no teneny fa ohatr'izay daholo no tenin'Andriamanitra. Eo amin'izay le finoana izay mihitsy hoe misaoty ianao dia atsapahanao hoe tena miasa Andriamanitra. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra amin'izao ohatra farany izay ka tsamo aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia manao ambotaiazy ny fitahiana. Zay mihitsy e. Manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Misaoty ianao sa tsy hisaoty. Dia mahita résultat ianao rehefa misaoty. Fa rehefa tsy misaoty ianao dia le famadika amin'izay no hitanao. Asika tsara, ohatr'izay io tenin'Andriamanitra. Sarotra n'izy. Petera rehefa nandeha, efa maizina ny andro dia teny ambony rano indray. Dia ozy Jesosy nahita matotoy zareo. Maizina dia matotoy io. Dia sasany teny tompo io. Sasany dia mahita matotoy. Dia rehefa nantsony Petera, za ihany ty ozy izy. Avy ozy izy, zay le izy. Avy. Eo zany le sankemetazy. Ohatr'izay le izy. Avy. Za ihany ty. Raha fisainantsika, raha fahalalantsika, raha manitsaka rano dia tokony eny. Nanao intsika ireo dia mientika. Ao fa le parole ny teny hoe avy. Tao ihany zany le finoantsika. Tao ihany le finoana. Dia nandeha sa tsy nandeha? Nandeha. Efa nandeha izy dia nanitsaka betao ihany efa rano. Jesus tena miracle zany tsy haiko zalahy. Nanino? Entintsika. Satria misy tafon-drivotra tampoka dia nahery ilay zavatra misy ao. Nanelongelona ilay finoana dia nanino? Letika. Dia nanino indray izy? Miantso an'izy? Jesosy. Dia nanino Jesosy? Zany hoe ao anatin'ny finoananao mety hiletika koa fa tsy hoe finoana Jesosy. Amen. Mety misy zavatra tsy normal ao anatin'io e. Miainako zany. Fa nary amin'ny mbola zao ihany. Fa ahoana? Jesosy fanantso. Satria izy ny tompony ino ny? Faza miambo zany. Tenin'Andriamanitra ny miteny aza miseho marina loatra. Asa mivavaka be. Tsy misy oatra tena ohatr'izao fa Andriamanitra mitaizantsika. Satria ozy izy zao iaveny mpandinika ny fo. Mamaritra ny fo. Amen. Tezain'Andriamanitra tsy tao amin'izany satria tao andro farany otr'izao. Tohizantsika ihany mijery tenin'Andriamanitra anankiray ihany tsika. Misy nambavy ndraisantsika teo hoe ny ota mahazo vahana ao anatin'ireo. Raha mbola omen'Andriamanitra fotoantsika, mbola afaka misaintsaina tsy mety zany ataoko izany, mbola izy zany. Asika tsara. Fa rehefa tonga le tsy mivaky lotsony, zay le laviny zay. Asika tsara. Any amin'ny mpitoro-teny izy miteny hoe antsika mpitoro-teny. Azafady. Mpitoro-teny. Andininy Araky ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo amin'narany Jesosy tompony. Teny toko fahavalo ny Araky ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Santerana vetivety ny faminy io izy. Fahamalinany raha tsy atao. Dia izany ny krizy ny fonjanak'olombelona amin'ny fahotà fa amin'ny fanaovan-dratsy. Tsy valiana vetivety. Raha ny marina zany Andriamanitra tsy hoe amin'izao vanana izao dia hoe maloto ianao dia maly anao izy. Tsy e. Mbola ampahasoavana izao. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra ny ataon'ny olona ihany ny ampampidiaviny azy. Raha mangalatra ianao dia inona ny sazonao? Diavina. Raha mandainga ianao dia ianao ihany no valiana iny. Fa
Fandriamanitra tsy mikapaka izany. Amin'ny alalan'i Jesosy mbola mamindra fo izy. Hoy ilay teny, saika sy tanterahana vetivety izy ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no ikrizany fony zanak'olombelona aminy fanaovan-dratsy. Jereo tsara zany fa mbola tsy voavaly izy dia maninona ilay olona miraikitra amin'ilay ratsy foana, miraikitra amin'ilay ratsy foana. Toy izy raha eny, fa na dia manao ratsy injato aza mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa misy soa an'izay matahotra an'Andriamanitra, izay matahotra eo anatrika. Raha mbola ao ilay saina, veriko tia, hoe tsy mety ny zavatra nataoko, fanan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga izay hoe tena tsy vaky lotsony mihitsy, efa niala izay hoe fanan'Andriamanitra. Raha mbola misy manitikitika anao tokony hivavaka ianao, mbola izy ianao zay. Raha mbola misy manitikitika anao, mbola misy fisaina anao zany hoe tena tsy mety ilay zavatra nataoko, mbola ao ilay fanahy. Iny zany le hoe ararotana, iny zany le hoe tokony hibebahana, iny zany le asan'ny fanan'Andriamanitra. Azontsika tsara, fa rehefa tonga ilay fotoana tena tsy maratsony ianao, efa niala ilay fanan'Andriamanitra. Satria ny asan'ny fanaka dia iny mampatsiaka. Azontsika tsara, asan'ny fanan'Andriamanitra mampatsiaro ary mampatsiaka. Misy zavatra ohatr' izao mamperitreritra. Misy olona miteny izao dia lasa ny saiko hoe tamin'i Jesosy, rehefa natao tamin'i Jesosy tsika rehetra tao Getsemane, niloboana tamin'ny fijaliana izy izao niala tao amin'ny fanahy. Izy hoe diso be zany. Azontsika tsara, tsisy an'izany profo vokatry ny fanahy dia fitiavana. Raha ohatra niala ny fanahy dia niala koa ilay fitiavana. Azontsika tsara, be na be no mitory niala tao amin'ny mihitsy ny fanahy. Tsy to omaly na hevitra tamin'ny olona anankiray ohatra izay. Raha ohatra niala tao aminy ny fanahy ka nikapahin'ny olona ny sofiny anankiray, izy koa ilay metaka an'io, ianao tia amin'ny eliary ao. Fa mbola nanino izy? Napetany izy. Dia izy indray ny teneny. Kaga, tokony ilay miaramila ny teneny, fa na iny, peterana mena tsy maintsy ny teneny. Mbola ao ilay fanan'Andriamanitra. Satria ao ilay fitiavana. Vokatry ny fanahy dia fitiavana. Ao ilay fanan'Andriamanitra anatiny. Tsy miala zany ny fanahy. Diso hevitra izay miteny efa tsy tao intsony ny fanahy, raha mbola tsy tao, raha tsy tao ny fanahy sarotra namonjeny antsika. Tsy nijanona teo izy, tsy nanaiky teo amin'ny hazo fijaliana izy. Zavatra voasoratra rehetrarehetra ny aminy, tsy ho tanteraka koa raha ohatra niala ny fanahy. Be da be no mitory amin'izao, tena omaly na enao zany mihitsy hoe efa niala ny fanahy raha tsy tao intsony hoe diso tompoko izany. Misy anankiray koa milaza ohatr'izao hoe Jesosy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana dia hoe esory amiko ty kapoaka ty. Hitanareo zany fa Jesosy mandany. Tsy tompoko diso koa zany fisainana izany. Noho ny adalantsika rehetrarehetra no natonga azy mafy loatra. Zay moa fangalako ohatra foana. Raha sara an-tsaina hoe nanitsaka ohatry tia, nanitsaka maloto ianao. Ianao fa zatra madio, zay. Zatra madio be sanandro sanandro, voky ianao manao fadioany. Zay no sika. Madio. Dia nanitsaka maloto ianao androany. Hoentinao any am-piasana ve? Hoentinao mandra-parivo ny andro ve? Fa tsy andronao izay anadiovana an'iny. Dia ohatr'izay koa. Noho ilay adalantsika, noho ilay farantsitsika, noho ilay zavatra tsy mety nataontsika rehetrarehetra, zaka an'ilay izy. Satria izy efa zatra nanao, tsara. Izy efa zatra madio. Azontsika tsara. Dia tsy mety azy fa manelingelina amin'ny fiainana izany hoe ratsy. Azontsika manelingelina amin'ny fiainana izany hoe ratsy. Izay no tonga anazy hoe esory amiko ty kapoaka. Kanefa ahoana izy? Aoka ny sitraponana anao fa tsy niala. Eto?
jereo tsara ohatr'izao ilay izy aloha mbola tsy avosika tsara tsika zao manaiky fa fanahy Kristy taontsika sa manaiky an'izay tsika ao le fanahy Jesosy velona fanahytsika de raha matytsika de hoe tsy tokony ho faty ve zany zay le izy fa efa napetraka ao an-dafitsika ma Kristy ohatr'izay koa le zavatra nataon'i Jesosy ko tamin'ny fotoana andro ny fanan'Andriamanitra tao any fa maty le corps no maty le corps no nalevana satria hoe jerentsika tsara ohatra zao rosikely fotsiny ka jerentsika tsara nomboana tamin'ny hazo fijaliany Jesosy manomboka atao Getsemane aloha izy maso raisitsika raha ohatra niala tamin'ny fanan'Andriamanitra io tsara raha niala le fanahy de tsy nanaiky mitondra io izy satria fitiavana nitondran'Andriamanitra fitiavana nitondrany nanaiky izy azotsika tsara le fanahy tsy niala tao zany fanan'Andriamanitra io resantsika io tsy niala tao le fanan'Andriamanitra fanahy masina io ary tompo zany fanahy zany ary saminy nanomboana anazy ataotsika hoe nosoloka zao de tsy azosika nanomboka hatramin'izy nandray ny asany fanahin'i Kristy atao anaty nanositra itoriny ino azy izy toroteny somafaly azosika tsara tsy niala tao zany fa miaraka tamin'ny foana ny fanan'Andriamanitra jereo tsara raha eo nahoanany de mafoy ahy ianao inona natonga ny ray nafoy azy satria nahoana itsika natao tao aminy miatra tao aminy fa ny ray miaraka aminy andao avy izy ny andro andao ahirerinareo fa ny ray ozy izy da izy eto amiko mandraka ariva ozy izy fa izy sy niteny miala ny ray rehefa ohatra zao fa atateraka amin'ny famonjeny io nataon'ny ray io tsy hoe miala hoe veloma ianao fa zay nataona famonjery ny zanaka eo foana izy atateraka ny famonjeny azosika ve mbola tsy azo